Alleloia de amin'ny fifanina lehibe indray lasina avamalala no enona amintsika am'izao fotoanany izao a de tonga indray ny fotoana zay rahantsika eto a anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahano am'fandarana andramboka izao a de ny aki radio a de ny aki media ary any mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana sy ny groupe zay maharesy indrindrindra zay miaraka amin'ny mivady a manototosa zao fandarana zao foana de fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy a de matoky sy mino a fa salama tsara taolondray a isika tsirairay avy ary falibe a mahitanao eto tsy nio antsika maly de ohatry nefa herinandro sady tsy niona de nalaelo anareo zay a fa noho ny anto zay tsy azo ny elana de tsy afaka nanao ny fandarantsika maly ko de tonga soa ndray ary na de androany somary taratara satria misy zavatra somary miova kely a am'izao ny téléchargement mavesabesatra ohatsy ny ary manomboka premier juin ary de fantatritsika fa amin'ny youtube misy zavatra somary iova kely ndray a zany rehetrrehetra zany tsy fantatritsika daholo fa ny zavatra fantatritsika de zao a tsika tsy maintsy mbola mifampahery ka noho ny fanomanana isan-karazany de lasa mifolo mihitsy tsika vao tafatomboka androany ka ilana tsiny aminareo zay ny Madagasikara sy zay mbola mifo maraina fa de ezaky tsika rapitso a anomboka amin'ny 6 heures sasany sady rapitso koa moa fitondranam-bavaka alleloia de tahiny tompotsika rehetrarehetra de mino fa mamelana nareo raha somary tarakely tsika androany de iezaky tsika anomboka raha-potoana indray raha mipitso ny rapitso moa tsika tsy fandarana fitondranam-bavaka covid ihany tsony satria isy orinan'Andriamanitra rehefa manomboka alleloia manomboka tsy de re mahery be tsony le izy a isorantsika an'Andriamanitra satria za mino fa mba ren'Andriamanitra ihany koa mba nisy vokany tamin'ny Madagasikara ny vavaka ataontsika isan'andro san'andro a eto anatin'ny vavaka fiambenana sy ny tao anatin'ireny a herinandro vitsivitsy naovantsika ny vavaka ho an'ny marary reny ka de tahin'Andriamanitra rapitso a fangataham-bavaka malalaka be na olana rabora na orana raha-tokantrano na olana raha-pitiavana na olana raha-karetina na ozina ninoninona de aza misalasala rapitso ohatry zao tsika efa ao anaty fitondranam-bavaka indray rehefa larobia da rehefa saimpiamiko mamomboka rapitso ariva fangataham-bavaka na ny anaran'ny olona tianao entinam-bavaka ozana hoe tia ny anaran'le olona de tsy hotononony ianao a raha tia de to de averiko aloha mary itojo ny hiditra voalohany a de aveo marizo a de aveo a mamia de tahiny tompo a raha latojo a satria vonomboka miakatra ny anarana de manjary tsy hovako tsony a de tahiny tompo raha latojo a tahiny tompo manokana ianao niditra voalohany teto a de ry mamia rodina erika tahiny tompo a ena vaviaina erika erisatsiala itody raonso dinary jaona riri emelovli lantonirina mami marizo marirafa lantonirina sandola kadaka emelovli halleloia tojony hiditra voalohany teo ka halleloia dia razana monika marie gilda angela io efa ty amin'ny farany ambany aty angela io mbola manao li grec kely faroery ambony fa efa itojo aloha ny taviditra voaloha fa tahiny tompona vavy angela mino fa efa mifo samir tancien laurence rakotoarso fleur angela laurence rakotoarso vergelina verraso terira albenja noeli fonto Bert Sava, Tsily amboara miel, contre camarade de Jesus ty fleur, fahombiazana fitahina, tahiny Jesosy a faraja sary, dia ao ihany koa Rala Jonatana, Eme Manambotso, de Rasoenena Nathalie, ao ihany koa Rian Ravel, de Bert Sava, dia Olgaran'Orso, Siri, Kodaleonia, arabaiko daholo nareo zay hitako eto tonga soa daholo Olgaran'Orso a Becky Rolande a Preta Maria Soameva tonga soa tsika rehetrarehetra alleloia nambintso dia Iadra Skapatitsia de Andonina Suzella Monisy Razafy Malala tonga soa daholo nareo zay tonga voandroany koa miaraka aminay de tonga soa nareo a
eto mantsy misy foana ny olona vaovao de misy foana koa ny olona mety tsy hita de misy ny vaovao de mahafinaritra fa de falifoana zay mety anareo tonga soa enretre soa de fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy milohan'ny zavatra rehetra aloha de andaontsika aloha hivavaka ho an'izao fandaran'izao aleloia raha loatra tsika mbavaka mba isy ny fanatrehan'andriamanitra raha tonga eto ianao de maharitatra ny farany fa eo amin'ny adin'ilay sasany hoe tsika niaraka ihaino hira ihaino vavaka ihaino toteny ihaino famelabelarana androany ny vavaka amin'ny fanomboana de raha navavintsika felina rakoto ny tondra ny tenin'andriamanitra raha latojo ary ny vavaka ho an'ny firenena nabavy erika ko de ndao ary a samy hitahin'andriamanitra raikitra ve le igraikany nabavy angela de zay vo tonga le izy a de tahidy tompo manokana koa nefa ianao a ndao ary a ansel linda tahiny jesosy vo androany ny fakahita de mahereza tahiny tompo a ivavaka ary raha nabavintsika fenina rakoto a tahiny tompo raha nabavy fenina rakoto a anao ny fitenenana mbola mamerina ny fiarabalantsika rehetrarehetra indray a tatr'izao alina izao iaraka ivavaka tsika anomboantsika zao fotoana mamy sady mahafinaritra izao andriamanitro misaotranao indray zahay raha mbola afaka midera sy mankalaza ary mame voninahitra ny anaranao a amin'izao alina izao mbola afaka ihany koa manaraka izao fandarana izao tanterao eto ny teninao andriamanitra manao hoe eo amin'ny toerana ampatsahivanareo ny anarako a de eo no hitahiko anareo ka mino an'izany zay andriamanitro fa manatrika izao fandarana kely de kely izao ianao fa kosa lehibe aminao andriamanitra satria mitorony ao tsaranao sy ny asanao a ity akiradio sy facebook sy vavaka fiambenany ity ka de didina tsy anakery ny asan'ny maizina zay mitady anelingelina ka mitondra tsy fatoana roana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tsy anakery eto amin'ity fandaharany ity a ny asan'ny maizina rehetra amin'irao fo andriamanitro ny fifandraisanay a sy ny fitaovany tsirairay avy izay andray anjary eto ombay ny famindram-ponao avokoa Jesosy a ny fifandraisana taroby mba tsy sakatsakana tompo satria maro ny tokantrano maniry sy mangetaita izao fandarana izao ka de ary ho fatratra tompo ny fifandraisanay aminy hotaisa ady a ny mpanomponao izay tory ny teninao andriamanitra sy zarany teny mba ho teny fanasitranana ho teny fandresen-dahatra sy ampiovan'ny fony olona maro anaraka anao tompo jereo amin'ny fomba manokana ihany koa ny mpiaino a mba haritra sy andrainy amin'izao afatra izao isy ihany koa ny horesy lahatra na de teny ray mbavamonja azy isy Jesosy a ny azo herindray a ary reo tanana miraviravy sy malemy a azo hery ny kivikivy a ahita fahazavana indray a amin'ny alalan'izao fandaharana izao faran Jesosy de ombay ny famindram-ponao ny vavaka sandratra ho an'ny firenena Jesosy a mba azon'ny vahoakanao mba hiada-pinaritra sy ho sitrana soamatsara de amin'ny anaranao Jesosy a ny anaovako izany vavaka izany voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay a amen alleloia feno zany vavaka izany alleloia sotra betsaka raha nabavy felina rakota feno de feno a ny vavaka de tain'andriamanitra ny a ianao a sy ny ankonanao alleloia rehefa tsy mahazo a de verina mivoaka araka ny teniny anabavy suzel io tsika alleloia eny ary zay hoe rafandeha tsika ary milohan'ny diritsika amin'ny tenin'andriamanitra de ao anatin'ny titiro maka baiboly a maka toerana tsara de andaotsika ieno tenin'andriamanitra aoriny antiry ity ataotsika ty raha mafinaritra be ty azo antoka de ho tain'andriamanitra ny tsika tsirairay avy mino finaritra ary isika rehetra See
Alleloia sotran'andriamanitra tsika am'izany izy zany a isaoran'andriamanitra ny ira mahafinaritra mino fanapairanao zany izy zany de ho tahin'andriamanitra ny a isika tsirairay avy. Alleloia hiditra amy ten'andriamanitra ary tsika de mino fa efa vonimboniny ianao a de avy hatrany ary tsika de hiditra amy ten'andriamanitra raha ohatra misy mbola tsy voarabako teo a de miarabana aminaran'i Jesosy a Vatsoraja Elisa Tsialy efa rarabaiko a dia ao ihany koa efa narabaiko dorogna efa tafiditra daholo tsika e. Alleloia de makasitraka de ho tahin'andriamanitra isika tsirairay avy hitra amin'ny ten'andriamanitra ary tsika de rahalahintsika tojo avy any Alemana no hitondra ten'andriamanitra androany a dia tsara hony le hira ozy anabavy Berta voaraiko message anabavy Berta de tahin Jesosy voaraiko koa message anabavy Linda amle afisy a. Alleloia de ho diniana isy mampionina le izy rehefa aveo misaotra betsaka tompoko. Alleloia tahin'andriamanitra ary tsika tsirairay avy a voninahitro n'andriamanitra iryany ndao ary a raha lahatojo a tonga de avy hatrany a de anao ny fitenenana fa vonina izay a iainy tenin'andriamanitra de faly miaravatsika rehetrarehetra ny tenako a aminaran'i Jesosy tonga somatsara amin'ny vavaka fimbinana de manona fidana tompo a amintsika rehetrarehetra. Alleloia amintsika ny fanambinana fidanana fa amin'ny andriamanitra raitsika de fampahiry atsika androany amin'ny toriteny androany atsika iresaka fitahina ny fitahina aloha de tsara mariana kely aminao fa ao amin'andriamanitra ihany betsaka ny olona miteny le mpanompo sampy reny de mpanao fanafotsy ny karazany reny de nay mahay mitaha nay mahay manamboatra fiainana nay ohatran'izao tsy mahery eny tsy mitary eny mamy vola fotsiny reny fa aveo alainy any ary rehefa aveo potika any ny fiainany olona fa ny fitahina madio mangarahara tena masambatra de amin'andriamanitra ihany. Alleloia tsara ho fantatrao fa tena mitany andriamanitra toritsika eto andriamanitra ivavahantsika eto tena manambona ny fahasoavany tena misy ravana malala ary matoa mbola hitanao eto androany de no fitahin'andriamanitra hitako hoe mamy eo amin'andriamanitra de eto a fa raha tena tsy mitazany andriamanitra efa ela ravana malala tsy hitanao teto de efa ela fa zao nahita fahafanareta nahita fidanana fifaliana ary indrindrindra fitahina avy amin'andriamanitra de eto miaraka aminao be dia be no miteny hoe samana lakileny le ohatran'izao ny fitahina ohatran'izao ny fitahina de misy fotoana ary le amin'ny Facebook reny de misy manao vola be dia be de hoe raha teo tahina anao de ataovy amainina de za tam'izany nanao amainina so de mba kosa ho aty fa tena atao amainina mbola tsy mivavaka tam'izany eny mivavaka ihany fa matimaty so de mba tio a fa ataoko amainina ao atyko mampanina moa anao amainina anty na atao amainina ny rasina le fitahina tsisy tam'izay ndray nisy le mandifa message amin'ny MP reny le namako reny de misy message lava be de ohatran'izao de misy tenin'andriamanitra sotrao de raha tianao tahina anao a de alefaso ty a ty message ty aza tapahana mihitsy fa alefaso amin'ny olona 20 de aveo anao afaka 2 andro a ho tahina mba nalefa ny raha latoto skotra amin'ny message nalefa ami be dia be nalefa de ny olona raha kivy mihitsy hoe inona koa tony ohatr'izao lava be le message sotr'izao a de fa za kosa so de mba kosa ho tahin'andriamanitra amin'ny tiako ataoko lo ty natao nyndrasina amin'izay ny 2 andro tsy nisy nyndrasina ndray 2 vola tsy nisy nyndrasina ndray 2 taona tsy nisy nyndrasina 5 taona tsisy
satria maninona tsy zany ravana ny fitahian'andriamanitra tsy am'zany misy lakile alleloia ao an-danitra ao fa midy io lanitra io de mila lakile atsika amatsika amin'ny varavaran'ny lanitra alleloia de ampidinan'andriamanitra ny fitahiana manana ambiampy amintsika rehetrarehetra de zao ravana malala ianany lakile ako tendrombohatra de mety gaga ianao hoe inona ny diran'ny tendrombohatra fa zao raiso ny baibolinao fa jery tenin'andriamanitra tsika alleloia ao amin'ny epistily 7 soratany Jaona no vakitsika epistily 7 ny soratany Jaona de 2 ty epistily 7 ty moa tsisy hoe toko satria anankiray fotsiny boky anankiray epistily 7 ny soratany Jaona 2 de vavy zao ny tena aminaran'i Jesosy ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra any ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany amen ravana malala raha ohatra hoe atao tsotsotra zany tenin'andriamanitra zany teny Jaona pita am'zany de zao arakaraka ny tahina ny ara-panahinao zany ny tahina ny ara-nofinao de rehefa nanomana ny titoroteny ty de bitsika tamiko ny fanahy masina hoe tendrombohatra de nasakora aloha gagaina hoe tendrombohatra hoana fa zao ravana malala rehefa maheno an'izany tendrombohatra zany de to de mizavatra ohatrany hoe miakatra be zany ohatrany hoe avo zany de tena ohatran'izany mihitsy zay le hoe hitahina ny ara-panahy rehefa miakatra zany ny ara-panahinao alleloia mananika tendrombohatra de takan'iny koa rehefa aveo ny hitahin'andriamanitra ny ara-nofinao ny zavatra hoanitsika zavatra tafitsika zavatra ilaitsika andavanandro ravana malala de amin'ny alalan'ny fiakaranao tendrombohatra amin'ny alalan'ny fiakarany ny ara-panahinao ravana malala de zao rehefa miakatra zany koa de tsy mora inona ny tsotra aminao miakatra tendrombohatra sa midina tendrombohatra de tenana hoe midina ka tena le midina ny tsotra fa zao ao amin'andriamanitra miakatra aloha vo midina mila miakatra aloha ny ara-panahinao ravana malala de raha mitahany midina fidinana de miakatra sarotra ka zay le tena nandobatra hoe katsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako iny le miakatra iny le makatoa an'andriamanitra ianao mitady an'andriamanitra ianao amin'iny Jesosy rehefa hitady an'andriamanitra de izy ny hoe ozy ny ten'andriamanitra hoe de niakatra tendrombohatra oliva Jesosy mba ninona mba hivavaka satria ena tapiny tendrombohatra eny eny andriamanitra ravana malala ndona tsika jery ten'andriamanitra kely any amin'ny Genesis misy an'izay mihitsy Genesis 2:20 teto le nizahan'andriamanitra toetrany Abraham Genesis 2:20 da de no fa 4:20 ny vakitsika aminaran'i Jesosy Genesis 2:20 de no fa 4:20 ary anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh de zany no anaovana mandraka ankehitriny hoe any tendrombohatra no isehon'i Jehova amen ahoana hoe eny tendrombohatra ny isehon'i Jehova ka anao raha te hitan'andriamanitra de dana makena tendrombohatra Jesosy fantany zany makena tendrombohatra Jesosy ino moa ny hevitran'izany tendrombohatra zany koa mangingina ravana malala tsisy olona eny anao sy andriamanitra eny manana fifandraisana akaiky amin'andriamanitra ianao eny ianao raha mbola tsy nanao an'izany mivavaka tendrombohatra zany de tena miconseille anao manaova fa tsara eny eny ianao afaka mikikika eny ianao afaka manandra tanana eny ianao afaka tena enonao zany hoe fanatrian'andriamanitra zany eny no ahitanao fanatrian'andriamanitra alleloia de mahazotoanao manao vavaka tendrombohatra fa tsara be zany mampitombo be ny ara-panahy iny le miakatra ao alleloia de za zao manao photocopie tendrombohatra ty zao Mont Everest io ny tendrombohatra avo indrindra eran-tany mba tsara ho fantatra koa ny avony io 8 kilomètre 848 zay ny avony io Mont Everest any Himalaya misy anazy de ohatr'izany no amin'andriamanitra miakatra aloha zay anao vao midina tsara ho fantatra ao zany mba connaissance générale alleloia de i miakatra iny ravana am'le teneniko anao hoe tsy mora iny misy fotoana ten'andriamanitra mihitsy hoe mamafy ampahoriana ravana malala amin'andriamanitra ohatra hoe sika zao eto miaritory fiverinao fa ny olona ve any tsy efa matory any fahasambarana ohatrany hoe masambatra tsy mijaly fa tsika mbola miaritory zany zao de efa mamafy amin'ny ranomaso ravana malala mame mantra ohatra volanao kosa ary ve menao mamafy ampahoriana zany be dehibe mivavaka ianao rehetrarehetra
mezaka mandefitra ianao na dia misy olona manao tsindry azolena anao mikapoka anao ohatr' izany dia mandefitra ianao zay le mezaka makatony tenin'Andriamanitra miakatra tendrombohitra ianao amin'iny miakatra dingana ara-panahy ianao amin'iny firavana malala tonga eny amin'ny tendrombohitra amin'izay ianao ary ny tendrombohitra tsy maintsy misy tapo na avy takininina azy io Mont Everest io 8 kilomètre teneniko anao zay fa misy tampony io azo atao tsara mahita an'Andriamanitra eny an-tapon'ny tendrombohitra eny ravana malala dia masotoanao mikatsaka an'Andriamanitra miakatra foana makatoa tenin'Andriamanitra fa rehefa tena tonga eny ianao ravana midina amin'izay ianao mibata fitahiana haleloia ijoroky fahavolombelona anao voninahitra ao an'Andriamanitra fa za tamin'izay tamin'ny volana marsa tamin'ny heritaona ny vita batisa nanomboka tena nikatsaka an'Andriamanitra nitady an'Andriamanitra nanatombo ny ara-panahy dia niroso tamin'ny rano ny batisa ianao koa raha mbola tsy vita batisa mirosoa ianao fa zay misy atao batisa no vonjeny sitrapon'Andriamanitra fanjakan'Andriamanitra reny le hoe katsao aloha ny fanjakako ka zay ny sitrapon'Andriamanitra dia niezaka anao atao batisa nisakatsakana atao tsy mora natao batisa fa zao fantatro fa miakatra tendrombohitra io tsy mora io mamafy an-dranomaso dia fotoana tena narary be tamin'izay misy sakatsaka ny devoly zana tsy spika sy ny rehetrarehetra marary fa zao ravana malala rehefa tena tafakatra amin'izay aleloia vita batisa voninahitra ao an'Andriamanitra fa rehefa aveo amin'izay ozy ianao volana zile taty afara mars avril mai juin juillet 5 volana taty afara fa tonga ho aho dia niakatra be ny karamako volana juillet tadidiko foana niakatra ny karamako ondray volana mbola niakatra ny karamako septambra indray mbola niakatra ny karamako oktobra indray mbola niakatra ny karamako efa bolana mitombo foana ny karamako aleloia voninahitra ao n'Andriamanitra satria maninona ka araka ny tahiana ny ara-pananao arakaraka mahavo ny ara-pananao dia zay koa ny tahian'Andriamanitra anao aranofo misakafo ny rehetrarehetra fahasalamana za zao tena salama be foana aleloia voninahitra ao n'Andriamanitra fa tena mitary avana malala Andriamanitra rehefa hainao fotsiny maka ny fon'Andriamanitra tena hoe miezaka ianao mitady an'Andriamanitra tady avo amin'ny fomba rehetra ao amin'ny efitranao dia diono zany dia ao manginginao aleloia mivavaka ny fitaovana tena hoe ahafahantsika mitady an'Andriamanitra miakatra amin'ny tendrombohitra zany dia tenin'Andriamanitra reny ohatra anazy ho hita ohatra sy ty manjavozavo reo fa tenin'Andriamanitra reo mampahery tenin'Andriamanitra ny tranonao koa mba feno tenin'Andriamanitra dia amin'izay anao mijery kely fotsiny aleloia dia tadidinao tsainao foana zay ilay tenin'Andriamanitra ny Jesosy hoe aza vela hiala ao an-tsainao andro ao manalina ny teniko izy n'Andriamanitra ny didiko ataovy ao anatinao mikorina anaty ranao tenin'Andriamanitra fa efa fitaovana mampiakatra anao tendrombohitra iny mampiakatra ny ara-panahinao ao koa ohatra ny vavaka mizaha ianao tena mivavaka ahitanao an'Andriamanitra zany mampiakatra anao ry havana milala mampiakatra ny ara-panahinao fanaovanao asan'Andriamanitra zao fitorina teny zao mampitombo ny ara-panahiko zao ry havana malala tena teneniko anao ny firetana ara-panahy rehetrarehetra mazoto menira federany ianao mandray anjara amin'ny vavaka fiambenana ianao vavaka fanomboana vavaka firenena manatombo ny ara-panahinao reny haleloia manova batisa ianao fa ry havana malala tena tetena aminao hoe rehefa tahina zay ianao haleloia ny ara-panahinao tafakatra dingana avo tafakatra tapon'ny tendrombohitra dia zao midina amin'izay ianao fa tonga dia falifaly amin'izay ianao ka midina mitsotsotra amin'izay ianao mioty mivokatra n'le nitandremanao didin'Andriamanitra nanaovanao sitrapon'Andriamanitra le namafy amin'ny fahoriana amin'ny fijaliana manao asan'Andriamanitra nena misy fotoana tsy mory mila fotoana ny olona zao mety mandendehany za ty eto zao mitory teny aminao manamboatra manomana tenin'Andriamanitra tsy mora fa zao ny olona koa any rehetrarehetra mifalifaly fa rehefa aveo ny olona fahoriana amin'izay mahazo anazy fa ny anahy mifanohatra amin'izay indray fahoriana aloha fa rehefa aveo fitahiana be amin'izay migoka an'izany amin'izay ianao fa tena henonao hoe tsara le mivavaka aleloia ry havana malala masotoana miakatra tendrombohitra misy fotoana io amin'ny enatra aza ny karanao eny tendrombohitra indraindray Davida zao ndao tsika jery ten'Andriamanitra kely amin'ny Samuela faharoa Samuela faharoa toko 5:10 dia andininy 7 ane vakitsika kely aminaran'i Jesosy teto le nisoramandry hoe niny hodinany Absaloma sy nandosirany Davida teto le nidongy amin'izay Absaloma hoe allo amin'izay ny anjaka fenao Davida efa ela loatra nanjaka allo ndray mazany anjaka ohatrao niady dia Davida tsy niady taminy lony fa zanany kosa ahoana moa ny adivany amin'ny zanany fa lasa izy ahoana ny nataony andininy 7
Samuela faharoa toko 5:10 dia 7:10 minaran'i Jesosy. Ary Davida niakatra tena tendrombohitra oliva ka nitomandry tena ampiakarana ary ny saron-doha sady nandeha tsy ny kiraro. Ary nivoaka rehetra izay nanaraka azy samy ny saron-doha sy niakatra ary nitomany tena ampiakarana avokoa. Hitanao an-dranomaso mihitsy tamin'ny tomany enatra tsy ny kiraro. Ravana malala sarotra miakatra eny tendrombohitra indray manino anino izy io hitady an'Andriamanitra angataka hery avy amin'Andriamanitra. Ka tsika koa misy fotoana tena fahaminarana mihitsy, misy fotoana isoison'ny olona tsy reny indray le mba mivavaka tsy mihina kisoany reny mampijaly tena ohatra zao isoison'ny olona seky te ohatran'izao hoe enatra fa manino ianao hitady an'Andriamanitra ko hiakatra tendrombohitra ko hiakatra dinganara-panahy toy izy ny olona nareo teritery be nareo vavy eto amintsika zao manao zipo toy izy ny olona raneny be ohatran'izao manino enatra satria manino te anatona an'Andriamanitra miakatra tendrombohitra izy amin'io manaja ny tenin'Andriamanitra ko. Aoka ny vehivavy tsy hanao fitafin-dehilahy dia manao zipo mihaja tsara aleloia miakatra tendrombohitra izy amin'io fa tena teneniko anao fa mbola hidina amin'izay izy fa nihidina amin'izay ho Davida nahazo hery avy amin'Andriamanitra ka nitady an'Andriamanitra tena tapon'ny tendrombohitra nahita an'Andriamanitra rakofin'Andriamanitra hery nihidina amin'izay fa tonga dia niady tamin'ny Absaloma sy rehetrarehetra fa nandresy aleloia. Ravana malala tsy verimaina zavatra izay ataonao an'Andriamanitra izay fikaranao niakatra tamin'Andriamanitra tsy verimaina midina tsy ianao fitahiana be aleloia. Dia nao ravana malala ndao hiakatra tendrombohitra. Fantatrao zao ny laklean'ny fiainako ny anahy miakatra na ravana izako foana aloha ny ara-panahy miakatra ara-panahy toriteny fiderana rehetrarehetra manaja ny ditin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra miakatra ny ara-panahy fa avy eo amin'izay ozin'Andriamanitra tahaka ny hitahiana ny ara-panahinao amin'izay hitahiana koa ny ara-nofinao tonga dia miakatra ho azy ny ara-nofinao ambony ny ara-panahinao tonga dia tahiana ho azy ianao tsy fitahiana zany ravana tsy mila angatahana tsy mila Andriamanitra mba tahio ahy ohatran'izao ahy Andriamanitra tsy mila an'izany miakara fotsiny ianao dingana ara-panahy fa vao miakatra anao dia iny koa Andriamanitra tonga dia ampiakarina ho azy aleloia. Tsika ravana rehefa tena olona mpivavaka zany ianao fitahiana zany manaraka anao veo fara aleloia. Dia rain'Andriamanitra tompony fiteny manan-karem-pahasoavana Andriamanitra toriko aminao io ravana malala. Andriamanitra indraindrantsika eto isan'andro mitaha io tena mitaha fa mampalahelo fotsiny fa ny olona ohatran'ny mampisalasala an'Andriamanitra zay hitahana azy ohatran'ny mampatahotra an'Andriamanitra na hitahana azy ohatran'ny mampakamokamo an'Andriamanitra na hitahana azy satria maninona ka le olona tsy mirara an'Andriamanitra koa fitahiana fotsiny ny andehanany eo anatrehan'Andriamanitra fa ianao aoka tena hoe anaja ny tenin'Andriamanitra ianao fa tonga dia mazoto be Andriamanitra mitahanao aleloia. Ary ianao io tokony ho tahin'Andriamanitra ianao fa zao ny teniny ka tsao ny fanjakany fahamarinany ampitomboy ny ara-panahinao manaova dingana ara-panahy mandrosoa amin'ny asan'Andriamanitra. Fa hitanao zany fitahian'Andriamanitra zany amaina maniry mihitsy amin'anaran'i Jesosy fitahian'Andriamanitra ianao raiso ampinoana amainina hoe fa zao tsy zay fotsiny fa mikara ianao dingana ara-panahy dia hitanao fa tena tahian'Andriamanitra ianao aleloia. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra rery any dia era sy ny laza dia ho anazy rery any koa aleloia. Tiantsika Jesosy amen. Aleloia. Sotra raharatozo mahafinaritra ho tahian'Andriamanitra ny ianao tsy ela koa dia efankahita aleloia. Fa ho hitanareo eto eo amin'izao toerana misy anazy zao ny ankizy izay tsy mbola fahitanareo teto mahavy eto indray satria dia tsy ho ela dia mba nisy fihaonana kely hiara-idiran'Andriamanitra ery izay tsy mifankahitana izay dia ho tahian'Andriamanitra dia tokava amin'ny ambony indrindra ampiasain'Andriamanitra foana mahafinaritra ny toriteny miaina tsara ny toriteny aleloia. Misy loko tsara ny toriteny misaotra ny raharatojo makasitraka Andriamanitra ny hitahanao ary dia misaotra nareo ihany koa makasitraka satria ny fankasitrahana ataonareo dia mampahery azy mbola androso bebe kokoa indray koa dia tahian'Andriamanitra taony isika tsirairay avy mahireza rahalatojo Jaona 7 andininy 2 no novakindralahy antsika tojo tamin'ity androany ity. Zao le tenin'Andriamanitra andresaka tamin'ny nisaotra ny Gaio zany
i John teto. Caillot ty moa tsy caillot le ampoly a fa caillot an'ny John. Misy caillot telo mantsy eo amin'ny baiboly ao. Zaho aloha olona mamaky an caillot izay ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Alleluia, tiany John be mihitsiny a i caillot a satria caillot a de matoky amin'ny asan'Andriamanitra ary tena hoe manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fitiavana de mety amin'ny John zany. Alleluia. Manao zavatra tsika ataontsika ampitiavana ho an'Andriamanitra. Tsy jerentsika olona, tsy jerentsika nizaniza fa ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Ninona etsika ataonao de atao fitiavana an'Andriamanitra zany. Alleluia. Ry malala mangataka mba ho ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay any ambinana ny fanahinao ihany. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra teny io. Mahafinaritra teny io satria manaraka dingana ara-baiboly a ny fiainan'ny rahalantsika caillot teto a raha ny fijeriny John azy. Jereny zany caillot de misy zavatra hitany eny amin'ny caillot. Ny zavatra hitany eny de zao ambinina be ny ara-panahiny. Nandroso be mihitsy ny ara-panahiny caillot. Tena io teneny io faly indrindra no ny fony nisy satria izy mazoto mandray vahiny a apetrahan'olona zay zao apetrahan'olona. Alleluia. Mahafinaritra mampetrahan'olona. Zasika fa isy saro hitanareo kelikely eo fa misy olona mety tsy ampozinareo mihitsy hitanareo hiaraka aminay eto a. Alleluia. Mba efa mangitakitaka. Alleluia. Mangitakitaka. Alors to surprise. Alleluia. Fa faly indrindra fony nisy rahalahy tonga de nanambara ny fahamarinanao etony andehananao araka ny fahamarinana. Misy fotoany John mandefa rahalahy mandeha makany amin'ny caillot na misy rahalahy avy any amin'ny caillot mandeha makany amin'ny John de zao ny filazan'ny olona hoe caillot a John caillot tena mirehatra be. Manao ny caillot mirehatra be izy ao mbola ao anaty fahamarinana izy ao, mbola tena ao anaty fitandremana ny fahamasinana izy ao. Ary ty tsara fantatritsika fa raha misy fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra de io zavatra tenenin John io. Andiny fefatra tsy manana fifaliana mihoatra noho izao a de ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Iza moa le zanaka? Ny zanaka de ny zanaka ara-panahy. Ny olona nikolokolonao ny ara-panahy, ny olona nampaherezinao, ny olona nentinao ambavaka, ny olona nahitsinao, ny olona nampianarinao tenin'Andriamanitra. Reny a zanaka ara-panahy. Zanaka ara-panahy zany a afaka mety olona efa zokinao. Ohatra zao ranabavy Fianarantsoa zao a zokinay ohatra ny ray aman-dreny fa ranabavy Roly. Fa nefa ndray kosa izy a de zanaka ara-panahy. De ohatr'izay le izy zanaka ara-panahy antsika eto amin'ny fandarina ndravaka izao. Alleluia. Ny fifalian'ny Paul i John de zao. Ny fifalian'ny John de zao. Tsy hoe ny ahitako ny zanako miaraka amiko eo na de tsy hoe anototentsika de idirako kely fotsiny zay. Ny fifalian'ny John de zao. Tsy hoe mahita an'le zanany ara-panahy eo akaikiny eo foana eo aiza ihany io zany nareo hitako eto Yama, Yaina, Jonatana, Normalala Seheno, Laurence Rakotoarzono, Elifanto, Andonia Suzela, Preta Marie sy Maman Valtina sy sady miarabanareo ihany sy Angela io sy Bert Sava sy Fleur sy Cotré sy Sandola zay anarany hitako teo. Mahafaly ihany mahita anareo reo ireo ndry ireo zareo fa tonga. Alleluia. Ange tena faly mahita anareo. Zay mivaly a faly mahita anareo tonga eo. De rehefa mahita anareo tsy tonga eo zay a de mahatsiarotsiaro anareo
de raha vo tsy hitana ela be nareo a de mala eloelo anareo zay fa ny tena mampalelo anay de zao raha misy olona tonga avy any nahitanay tanteran'le ranga anankiray misy ranga anankiray mpitatitra resaka be zay raha va hitanareo hitany tanteriny eo daholo ny zavatra zay hitany any ananinaniny monsieur Facebook ny anarany andremato Facebook andre mantsy izy iny mitatitra vaovao de ndre tanteriny Facebook ety aminay ianina ngeo ka efa lasa ohatry zao e zany hoe olo lasa ohatry zao am'le ratsy zany iny ny tena mampitomany mpanompon'Andriamanitra mampalahelo ahy mahita anareo io fa tsy eo a mampalahelo ahy mahita anareo ndry reo daholo ny groupe ozy Ansel Lida de malelo zay rehefa tsy mahita anareo fa voafafy ny alahelo iny raha tonga ny fotoana eto amintsika eto zao eto amin'ny groupe tsika eto de ohatry zao ty toerana matetika tsy de toerana hijanonana fa toerana andalovana zay de manaiky mihitsy zay mivady manaiky mamboatra saina fa ity toerana asan'Andriamanitra zay ataonay ity de takatakan'ny toerana ataontsika ohatrany hoe andeha ataontsika ohatrany hoe salle d'embarquement andeha ataontsika ohatrany hoe raha misy toerana ny anivony any ny anaty ohatry hoe salle d'attente zao vandroany nanao publication zay de misy olona teo androany vao natsiaro anazy hoe moa ity olo ty tokoa pitako fa nanao commentaire atao izy raha hitanareo tao am'le zavatra publieko tamin'ny tandro iny efa tamin'ny 2015 tany izy iny nondresaka tamo de tsy vandry izy hitako kely teo indray de faly be mety hoe ay akikoloara tendray zay nahita hoe hitanazy de faly be nahita zavatra teneny hoe zaho izy izy rado rado moa netsony anahy tam'izao mbola tsisy niantsona hoe pastera fa rado izy ohatry ny reniko izy mantsy tam'izany de zaho izy izy nentinao mbavaka teto tam'izany de nahazo valom-bavaka fa zao na de tsy niaraka taminao teto tsony zay tsy niady tsy hoe niady matetika mantsika rehefa eto de misy ady fifamalinana tsy fampitoviana hevitra na fifanitsina tsy nety de lasa tsy miaraka tsony fomban-javatra zany Lota sy Abrahama koa mba nisaraka ary fisalana eto tany fa izy indray tsisy an'izany fa tena tsy izy moa any Madagasikara de sarotra be le hoe connexion sisy fa le andro teneny zaho izy mbola anaty fahamarinana mbola mivavaka zany ny fifaliana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ny fifaliana ho an'ny Jauna tsy ny mahita andry gaioio akaikiny fa ny mahafantatra sy ny mare fa ndry mbola any mbola mitandrina sabata mbola mifady zava-padina na de fany am'izay misy anareo any ary zany ny tena fifaliana ka de mahere zany tamin'ny sabata moa zay tao anaty commencement de tena tao anatin'le tena tafiditra tsara mihitsy ohatra nisy teny tafavoaka atao hoe raha misy ny fotoana mialy eto aminay mivady eto nareo aza dino zay azo nareo elana fa ny fahamarinana aza ilana raha teo tafita amin'ny fiainana ravana malala de aza ilana ny fahamarinana zay fantatrao mba nyzaraina teto halleloia fa io nitondranao ny zavatra fa ny reny boky sy fianarana ritritatsika reny fa raha fa betsany am'ireny mitondra tsika ratrany aparany tany reny fa ny fahamarinana zay nozaraina aminao eto isan'andro mitondranao hatrany an-danitra zay aza dinonao zay halleloia de hotahin'Andriamanitra tsika rehetra fa iverina am'le teo am'izay tsika hoe mangataka mba ho ambinina so salama amy zavatra rehetra ianao takany anambinina fananao zany hoe fanany gaio zany sady ambinina ny salamo halleloia hainao zany salamo zany tsy malezolezo zany ambinina sy salamo verina am'le ambinina tsika reo fa le salama mpiara-panahy ianao tsy mararirary zany misy ny olona mararirary ara-panahy mararirary malezolezo ara-panahy ohatry ny taizataizana retiny zay izy amin'ny ara-panahy ohatrany tsy de mety tafavoaky zay ohatry ny finoana tsy mety miakatra ny hery tsy mety tonga ao am'le niveau ilaina mila salama tsara ara-panahy ianao tena mihitsy tenanao hoe tena mila salama ara-panahy am'izao andro fiaviany Jesosy am'izao faraparana zao ny troisième guerre mondiale ty efa ho tonga fa manara ihany vaovao za moa lela tsy nanaraka avao fa enkoenko ihany izy zako moa tsy taitra am'zany fa aloha avy am'izay zany revana malala tsy hoe avy am'izay zany troisième guerre mondiale zany revana de aloha tsika mba
eny hoe tsy efa te akaina mandrak'izay am'izay e vitany azakazaka tebiteby eto am'ty tany ty aleo tonga zaza mba matahotra an'izany hoe e ipoaka amin'ny bomba atomika aleo ipoaka de aleo vity ty fiainanety ty fa reraka eto tsika ary zao firetantsika zao mihitsy ny tsara tonga zany aleloia mba mifankahitany an-danitra daholy aleloia fa teto zany a de rehefa nijereny jaona i gaio tena salama be sady ambinina be ny ara-panahiny mametra tanana izy tonga de tondra mbavaka izy tonga de aleloia be fitiavana be mihitsy izy amin'ny zao izy zavatra teneny ny andiny fadimy ry malala manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao am'ireo rahalahy reo na teny vahiny aza ka eo tsy nanavakavaka an'izaniza ary ny zavatra nataony tonga de nataony amin'ny fitiavana tonga de tsy nanavahany an'izaniza fa nataony nitoriny ny fahamarinana ka nambarana ny filazantsara ka andiny fahenina sady matoky izy a izy rehefa hitory teny vavaka maraina amin'ny enina de amin'ny enina izy nanao kaditoka to tambola anao vavaka maraina de mipetraka tam'izany a am'izao ny anay a ny fanaovana ty fandana ty ambony riana fa tam'reny nao vavaka marany reny any ambany riana ny foanaovany ambony de midina an'le tohatra de le misy publicité ana café zay tany Madagasikara taloha le olona le mifo de manaraka rindrina ohatry reny taloha andehanao vavaka maraina ritandreo manao vavaka maraina mbola te atory be fa maneno ndre de mitsangana fotsiny to de andeha vavaka maraina mila matoky tsika aleloia ka i gaio tena natoky na amin'inona ny asa ataony na amin'ny rahalahy iza na vahiny na efapinina izy de matoky izy izay nanambana fitiavanao tena trehany fiangonana aleloia tena nataony tamin'ny fitiavana ny asany ary de hosoa ataonao raha moakazokoa ianao araka izay miendrika atao hoe amin'Andriamanitra noho ny amin'Andriamanitra ianao fa noho ny anarana no ny angany ka tsy nahaka na inona tamin'ny jentilisa izy fosika de tokony handray tsara zay toy izany mba ho mpiara-miasa amin'ny fahamarinana aleloia sady tsy nahaka karama izy tsy nahaka tambony ininona izy nataony asan'Andriamanitra ary nety tamin'ny jaona zany ary hitan'ny jaona fa tena ambinina izy ny olona ambinina ny ara-panahiny de zany mahery be ny ara-panahiny rehetra tarika fotoana izy tonga de toritory fony olona tory tena izy tonga de resy lahatra ny olona aleloia mametra tanana izy tonga de mitsipatsipaka ny devoly tondram-bavaka izy tonga de tsisy am'raha zany vavaka zany fa tonga de mivaly avokoa zany ny olona ambinina ara-panahy manao fampianarana izy to de mazava amin'olo izy misy fotoana miheno fampianarana zay mivady misy fampianarana inoa tena ozy amantsy any mivadika ndo ety nambavaka zany olona zany mitondra fampianarana le olona de vomeo ohatra vomeo lasa tsisy ny nahazonao tsony le baiboly misy ny mitory teny de misy ny mampianatra ary fanomezam-pahasoavana reo zavatra teny koa ny tena marina misy olona manana fanomezam-pahasoavana ny amina tory-teny de misy olona manana fanomezam-pahasoavana ny amina fampianarana zavatra reo samy ny tory-teny sy ny fampianarana fa i gaio ambinina mampianatra izy tonga de mazava ny fampianarana ngery avana tokony zavatra mazava hoe mampianatra baibolina de iny zany to de mazava aminao le zavatra ampianarana mazava fa tsy hoe ao anatin'le fampianarana ianao a eo ndray vo me misy problème fampianarana ke fihinana moa zany lasa tsy azony io le izy fa i gaio ambinina be ny ara-panahiny salama be koa ny ara-panahiny tsy niverin-dalana zany tsy nanavinavy zany ny ara-panahiny zary se ohatra ny kivikivy ary janona kely arory se le pastera namana zay taloha misy fotoana izy ny janona pastera de napakely za tsy janona za tsy anao pastera tsony de misy mpino miaraka aminy de nomeny sy niparitaritaky any amin'olona de izy de am'zao fotsiny tsy pastera tsony ary tonga ny fotoana anankiray mifanentaman'olona izy de nisy olona de taminy pastera de ahoana zany ianao an'le toriteninao iny fa tena nahery avy zao za tonga ohatr' zao teo izy vo miverina taminy moa zany nampahery olo ohatr' zany ary nampiasain'Andriamanitra keza andeha hiverina indray de miverina salama indray
feon'izavy nitapaka ny tsiry amboaramielina any sany ianareo rehetra ve ny daholo sa misy tapaka ny izavy nitapaka fa ny tsiry amboaramielina mo nitapaka de nino arety rasoa koa teo ohatrany tetsy fa tsy naheno a nareo hoe maheno tsara preta ve maheno tsara i very rasoa ve ansel linda ve vatsoraja ve mamavalitina maheno tsara ve nareo azafady tompoko sady valinareo ihany zay no mitoy ny lesitsika mandeha tsara o jerika tsy amboaramielina zany a jereo mandeha tsara daholo ny olona misaotra betsaka anareo halleloia de zao a jerena aloha zany ambinina be mihitsy ny izy ny ara-panahany ianao androany hivavaka ao anareo halleloia raha misy fitondrana-bavaka spesial miainga vo zao ivavaka tsika aveo a mba ho ambinina be ny ara-panahanao a de ho salama be ny ara-panahanao tsy anao zany mihitsy zany maroforofy kivikivy ketraketraka isy ohatrany tsy mety ohatrany kivy a ohatrany tsy mety zany asan'andriamanitra toko zany ohatra tsy anao ane zany fa ho salama be mihitsy ny ara-panahanao salama ara-panahy zany a olona tsy azony devoly ataony anininy zany tsy azony devoly ataony anina ny olona mahasalama ny ara-panahy ambinina ny ara-panahy ary marina ny tendra latotso aiza zany ny raisana misy avo tratranao a rehefa tratranao io avo ara-panahy eo le avo nombokeo ny ambinina sy ny salama misy mbola ty ambany mbola tsy mety ambinina salama iny mbola ambany anaova ezaka mikara am'le avo ilaina misy avo tediavinao ny avo tratrandry gaio ny avo tratrandry stefana ny avo tratrandry petera ny avo tratrandreo mponompon'andriamanitra rehetrarehetra misy avo ary io avo io a tediaviny io tsy tonga fotsiny io fa tediaviny io avy ny fotoana halleloia tena ho ataoko amainy ty zavatra re teneniko anareo ty ataoko amainy mandra-piaviny jesosy a anao vavaka tendrombohitra indray mandetsika amin'ny ete a zao sany tenanareo hoe amin'ny ete io a anokana fotoana anankiray tsika na indray mandeha azy anaovantsika vavaka tendrombohitra eto frantsa de hitanareo zany hoe zany manao vavaka tendrombohitra marina nge tendra latony eny e tsy hoe any tendrombohitra ihany misy an'andriamanitra fa manao vavaka tendrombohitra ianao tena renao mihitsy io tontolo io da ary hafa mihitsy hoe ny amin'ny avo toerana eny anao zareo vavaka tendrombohitra matetika tokoa tendrombohitra eny amin'ny avo avy ohatry matsapy zany hoe tery ambany ty tia ohatra mba akaiky kokoa ny lanitra halleloia avo kokoa fa le mahavavaka tendrombohitra tena hitretina hoe io tendrombohitra hoe anao rery mikika mihitsy anao miandrandany lanitra jary fona vavaka tendrombohitra reavana raha elirira 10 minitra ny andony kofakeo de tena tonga de efa tsy atao tantsony tena mahafinaritra reavana mahafinaritra zany vavaka tendrombohitra tsika mbavaka zany nareo a zay mahita eto frantsa any amin'ny toerana misy anareo mahita tendrombohitra ianareo aty aminay aloha misy ihany fa ny olana aty aminay tendrombohitra misy mamboly feno fambolena ty aminay de ohatrany tsy de mety fa ho anareo zay manana toerana misy tendrombohitra ahafahantsika rehetratra mandeha de ho karakaraintsika organizentsika zay fa tsy maintsy anavavaka tendrombohitra tsika indray mandeha fa alrery tovy tahiny jesosy se halleloia efa azadiny ny gitara halleloia misy gitara ray ihany loha ty aminay fa raha mbola misy ray koa any de eto halleloia azadiny ny gitara fa alrery tovy a hitako eo zao anao sy jonathan halleloia amen vavaka tendrombohitra tsika aiza ny tetavana andreny tediavana ka tsahana ny fanambinana sy ny fahasalamana ara-panahy halleloia fa zao nefany ao amin'andriamanitra tsy mandeha ila zany azaveko anao zay zavatra zao ho avy mivaditsorazy ao amin'andriamanitra revana tsy misy zavatra mandeha ila zany tsy mitombona zany hoe olona mahery ara-panahy be salama be misy ny ara-panahy fa ny aranofo tena tsy izy mihitsy kapapne hainao zany kapapne kapa vita amin'ny pneu teko raha mbola misy vato re zao vita amin'ny chambre de pneu ny pneu mihitsy de matevina 4 tsara mihitsy ianao mandeha tsy hoe ratsy ny kapa pneu fa raha ohatra ianao ambinina be misy ny ara-panahanao
boboka be mihitsy ny ten'Andriamanitra fa tsisy fitraikany any amin'ny nofonao mihitsy tsy de mety zay. Na hoe ambinina misy ny ara-nofonao mpanompon'Andriamanitra lesana eto antsika mpivavaka lesana eto tsara be reny kapy reny kapy mantiky tena hoe kapam-ponely hitanao le kapam-ponely endrika ohatra zany ohatra any Madagasikara ianao de endrika alao atao tsy kapam-ponely fa sao de malelo nareo ataontsika hoe tena kiraro ohatra hoe fa tena midécolle be reny ohatra no anao ohatra zany zavatra tiako teneny zao zavatra tiako tenenareo raha mpanompon'Andriamanitra koa nefa de niara nofo tena tsisy ohatr' zany tsisy mihitsy ny ara-panahy hoe tena tonga eo zany ianao de mamirapiratra be tena miaraka am'rehetrarehetra tena tamina pochette ka tena complet oa tsisy tsy eo le izy hatram'le etikety eto amin'ny palitao eto ary mbola dimy ino aho mba esoriny rehefa mampity palitao vaovatsika mba esorina le eto iny ino aho tsy natao entina eny iny fa tsy tsika mpanao an'le akanjo ny milana iny fa ny mpivarotra milana ampiseho an'iny inga hoa vikavika kely zay manano iny azo sorina mba torohevitra rehefa mividy complet tsika vaovao de esorina le eto any zay no izy amin'iny iny ny esorina voalohany mihitsy de tatahana am'izay mipôsy sy ny rehetrarehetra any mba torohevitra tsotsotra zay tsy mety re zany re tena mirapiratra fa tena tsisy ohatr' zany mihitsy fa nitory tendray tonga de tsisy ninona raisina mihitsy fa ijaonina de resy lahatra ary io zay angatakako mba ambinina so salama amy zavatra rehetra enao taka ny ambinina zany hoe mbola misy kapam-pneu ny any izy raha sarolinina misy ka fantatro hoe misy kapam-pneu ka fantatro mihitsy misy kapam-pneu ary reny ary tena katikatra be reny tsy matahotra rano na orana ohatry ny boaty-pime taloha zao ry havana malala resy lahatra loatra jaonina fa rehefa nandroso ny ara-panahiny ka eo andao angatahana mba ho ambinina koa ny ara-nofony sao mandeha ily ary Jesosy nampianatra fa tsy tokony handeha ily zany fa zao fotsiny mandeha ara-drariny mandeha amin'ny dingana misy norma arahana misy etapy misy dingana ary dingana mandeha amin'ny lôzika de ny lôzika de zao miara-panahy aloha ifanindra an-dalana reo rehefa avy eo fa ny mandeha aloha de niara-panahy aloha alleloia ambinina be aloha ny ara-panahinao de manaraka ary zao ny ampandehan'le ara-nofinao avy eo tsisy ninona ataonao tsony nataonao fotsiny nandroso ny ara-panahinao nikatsahanao fotsiny zay nandroso ny ara-panahinao tena nanaraka ho azy le ambinina salama ny fanahinao nanaraka ho azy ny ara-nofinao Luka toko faharoa ambin'ny folo nge vakitsika Luka toko faharoa ambin'ny folo ho Jesosy Luka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo ary hoy Jesosy tamin'ny mpianana noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo zay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo zay ho tafianareo fa ny aina mihoatra noho ny anina ary ny tena noho ny fitafiana hevery ny goaika fa tsy mba mamafina mijinjy reny ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana nefa Andriamanitra mamelona azy tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo mihoatra lavitra noho re ianareo zany izy zany ary iza moa aminareo no na de manaza no mahay manampy na de andro ny andro iainana na de kely monja azy ko raha ny kely indrindra aza tsy ianareo na hoana ianareo manany amin'ny sisa hevery ny faniriny voninkazo tsy mba miasa na mamboly reny nefa lazaiko anareo na de Solomona tamin'ny voninahiny rehetra tsy mba nitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny ary raha niahatra zay any atsahany io nefa atao any apatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra do zany tsy mainka ava ianareo ry kely finoana ko aza mitady zay hoaninareo na zay hosotronareo ianareo ary aza mianahana fa ny jentilisa am'izao tontolo zao de fatra-pitady an'izany fa ny rainareo mahalala ny tokony anareo fa tokony anareo zany zavatra zany kanefa katrao ny fanjakany de anampinareo ny zavatra rehetra apiko kely na de
tsy tokony ampiko antyana diny faroa ambitepolo aza matahotra reo ndrifisy efa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana zao zany zatra nazavain'i jesosy teto misy olona mivavaka de manany ampitso hitanao tiana tenena amin'olo ihany mba mareo am baibolinao ty satria ndresahanareo le izy tao lolo tao izavy ndresaka an'le hoe manao zay sy manao zavatra vedibe de mahazo voly e misy SMS zareo amin'ny olona firy ty de ohatr' zany tsy haiko tao hoe prisy nanao an'le akandray reny taloha tamin'ny andro reny mbola kely zay de misy hoe akandray io zao am'izao a efa le misy manao izy am'izao le systemana piramida reny de zao mitady olona 5 ianao loatra zany de manome vola de miakatra ianao de miakatra de nefa rahanao tonga ery ambony de misy vola be azonao fa olona firy nefa hitana amin'ny an'izy fa tonga teny tsy hitantsony le olona nanao an'izy ina moa no nahatonga anay voana tam'ireny te anakareny any Namaki misokatra misy kilalaota atao amin'ny sucrerie any Namaki de voafidy ianao nahazo ny Prado WT sy ny frigo sy ny anina fa teneniko anareo anisy mpanompon'Andriamanitra tany Madagasikara tena tantara tena anisy ty any Namaki izy vao miantso ny olona orsea mba andefaso vola ary se fa hoana sarse aty Namaki fa hoana ina ny leansiany ka sarse efa nakaty tsy niteniteny tany fa nikiverina miaraka amin'ny Prado fa mba andefaso andefaso ino ty izy ty andefaso frais sucrerie de Namaki mosa inona le izy ino reto Prado WT sy miaraka malala tanana be ny olona iny mahalala tanana be mento na Prado ina refa le sucrerie ary ohatry ny fantatra hoe izy ary zany mbola tsy hinana zany siramamy Namaki zany ianao rety Jesosy efa nanana lefa ela zao dikan'ity zavatra ty izy teo soloa aiza moa misy an'le izy teo likatoko faharoa amby roapolo andininy ndresana teo io andiny fa sivy amby roapolo mba mareo baibolinareo ity ity mantsy zay zavatra tenenareo zay ty zavatra resantsika iny amdiny fa sivy amby roapolo ko aza mitady zay hoaninareo na zay hosotronareo ianareo ary aza mianahana aza miahanahana tsy mianahana hoe mianahana be mianahana fa aza miahanahana de vareo avakeo ry ambany ery ndika le miahanahana tsy mianahana io miahanahana ndika le miahanahana dia azavainy ery ambany ery aza aingaingainy ny fanantenana foana aingaingainy ny fanantenana foana zany ohatr' zany manantenatena zavatra tsy ingaingainy misasasa efa tonga Namaki mihitsy efa Namaki vao mitady tena mba miantso amin'ny telefona mba andefaso frais fa tena taraiky tena Namaki fa zany ekamody amin'ny Prado aingaingainy fanantenana foana zany zay zao taloha mpanao PMU fa manao PMU zany fa tena velatra eo amin'ny gorodona izy moa le misy joke anakiray nalaza be zay taloha sélection de manao PMU de tena métude hatrany film reny ty efa naresy tary amin'ny anina ty nefa rehefa amin'ny alina ohatrany mahomby be 743 quinté plus quarté tiercé satria maninona ary le izy amin'io zany tena miahanahana be za revana na manao seloto reny tam'izany de mbola vonanatitra le izy any ampivaritra hoe ty le anahy de efa mieritreritra sady mitady tôbilo vidina tam'izany mbola kely tam'izany tady tôbilo vidina de efa mijery boky za hoana bokina any reny de efa mieritreritra ny anaovana le izy lokoko ohatr'izao ny gentre le izy de ataoko ohatr'izao le izy ohatr' zany zay le miahanahana ingaingainy ny fanantenana foana ozy ten'Andriamanitra itanao zany ianao zany ataovy amainy tapeo zareo amin'ny groupe roapolo ty de mahazo io vola io amainao zay de zarenao amin'ny groupe roapolo de efa mieritreritra am'zay hoe za azo vola inona reny avaka ny vola rehefa azoko miahanahana
tsika tsy ampianariny tenin'andriamanitra mihitsy iahanahana tsy ampianarina kory ary tsika hoe hikatsaka an'izany fa ny zavatra tenenin' jesosy de tsotra jentilisa ny manao an'izany fa ianao raha teo tahin'andriamanitra ianao de ny tenin' jesosy ekeny kanefa ka tsao ny fanjakany dia hanampy anareo zany zavatra zany ny fomba ahitantsika vola ny fomba ahitantsika sakafo ny fomba ahatonga atsika hanan-karena ahatonga atsika ho tahin'andriamanitra de tsotra ihany manatratra an'le avo ara-panahy fa tahaka ny hanambinana ny fanahintsika aza matahotra ianao fa ny hanambinan'andriamanitra ny nofona fa ny ara-panahy aloha mandeha voalohany ka tsao aloha fanjakako sy ny fahamarinana de hanampy anareo ny zavatra rehetra tsy hoe ahatra mandrakizay ianao tade tonga ry avany le verset teo Luka 12:20 Luka 12:20 de ny andininy 7:20 de hoe aza mitady zay hoaninareo na zay hosotronareo ianareo ary aza miahanahana io le izy de io dikany miahanahana io hoe aza aingainga ny fanantenana foana manantena tsy misy manao ariary zato am-pandriny tsika tsy ampianariny tena andriamanitra manao ariary zato am-pandriny fa ny ataotsika de zao katsaka ny ara-panahy tadidio nefa ao anatin' ianao mikatsaka ny ara-panahy io betsaka ny zavatra lalovana ampianarin'andriamanitra ianao tsy misy mampinahitrahako zao androany nisy olona niaraka tamiko de zao ny zavatra tena zao izy niaina tanaty fahantrana taloha tsy olana amiko tsony zany lasa miverina mahandry zany satria za fa niaina za miaina ty-andafy de samy mba miresadresaka eo samy ty-andafy de mba tahin'andriamanitra eo de zao zaho izy efa niaina fahantrana be taloha de tantara ento hoe samy tantara moa zay taloha samy ninona sosiety ahoana le sosiety ninana sosiety foana taloha na laingony na raviny na voniny ay tsara mihitsy manala an'le zany lelan'ny sosiety iny aina tsara mihitsy sasahana roa de asolona le voniny iny fa ratsy tsy tianay malamalama eo ny tany na misy ale madididity eo de ay tsy enjery manao mayonnaise ary mbola sosiety fa tsy ovy le atao ozy ole za ozy izy na verina manitra fadiranova tsy olanamo satria tanany ny ainga hitanao ry avana ianao le ambinina mbola ara-panahy io ampianarin'andriamanitra miaina amin'ny fahantrana ianao hoy Paoly aiko ny faly aiko ny ory aiko ny malahelo aiko ny mihinam-be Paoly ainy zany tsy nanako hohaniny zany nefa Paoly tsy ambininy zay zany tsara fantatritsika zany netsika vao anatin'le ataon'andriamanitra ambininy ara-panahy de mandalo fizahany toetra ampianarina de tonga totsika mampahantra ny vavaka tsy mampahantra ny vavaka ho ambinina aloha ny ara-panahinao de avy eo am'izay ianao angatahana mba ho ambinina ny ara-panahinao ny ara-nofinao tahaka ny anambininy ara-panahinao ao anatin'ianao le ambinina ara-panahy iny ao ianao no ampianarin'andriamanitra ao anatin' zany daholo zany ao anatin'ny fanambinana anao ara-panahy daholo na de ny fahaizanao mionona am'izay ao am-pelatananao alleloia meo any an'io ny anina sahaza anao izy Jesosy vavaka nampianarina ny mpianatra zany nampianarina ny onona aloha tsy hoe ampianarina mionona ianao de ampianarina mahantra de mahantra mandrakizay i Paoly mavita manofa sambo ohatriny nofana sambo entinao ary zany sambon'olona ary alefanao makany amin'ny hofana sambo fanga mahandry Paoly aiza nanofana sambo Paoly ke tsy mpisosoloky sy nanao section provision ke Paoly nanofa sambo fa Paoly nanamboly zany hoe ambinina ny ara-nofony fa talohan'izay aloha nampianarina tamin'ny ara-panahy ao anatin'ny fanambinina sy fahasalamana ara-panahy ny fahaizana sy fahatokiana an'andriamanitra anatin'ny tsy fisiny vita sedra tamin'izany zany abakoko zany na tsy amontsina ny avy avy tsy problème zany izy efa ambinina ny ara-panahy fa ga bakoka matiny tsy fisin'ny voaloboka revany hoe matiny anao tsy aminina zany maty satria tsisy avy tsisy voaloboka tsisy avy avy tena nandalo an'izany ady mafy zany niakatra tendrombohatra zany joba zany tsy nisy nininona teo aminazy fa nahatra ve i joba nefa ambinina be ny ara-panahy nijoro tamin'andriamanitra fois deux ozy andriamanitra anjay le ataonay fitahina to de atao fois deux fa ambinina be ny ara-panahy tsy nemotra izy alleloia
za raha nabavy an'izay lahy tena leo sosiety zay raha nabavy an'izay lahy taloha sosiety foana alokanay indray asiana totokena kely indray asiana hena kely indray asiana tsinitsinina leo sosiety any misy fotoana mampino matedavy sosiety ery tata fany rehefa mba midy le mpivarotra afrikana mpivarotra sosiety zanky leo sosiety reny foana ny anay taloha misy an'izany efa tediavinay fototry ny sosiety iny dia tapahana ny fotony mba ho faty ny sosiety misy fotony maromaro ke ny sosiety tsy mety maty le sosiety dia sosiety any sosiety atrany leo sosiety ariavana leo a sosiety any sosiety atrany iny foana nenay na rony na sosy na endasina na benyena asiana lafarinina kivy ianao asiana voanjo totokena kefa manao mayonnaise zay mbola sosiety koa le anodonana azy iny ma ividy vary dia mbola varotra sosiety koa sosiety ny fiainanay ao amin'ny tranonay taloha zao aza ingaingainy fanantenana foana aza miankana hoe tsika raha tsika mpanaraka an'izao fandarana zao ianao aza mba manaiky fetsifetsen'ny olona am'ireny tapefa mainina dia azonao ty voly ty mahamendra ngena avy antrenina farafaratsany efa mbola tsy hoinao dia mainina any an-tsainy hitan'andriamanitra hoe fa le mitapesy le mizaly te hitan'olona mihitsy hoe tena hainao zany tena tsy manana anyty mihitsy atao salady soameva efa nataonay daholo zany fa leo marina na mahitanareo manohitra andrisy ary mba azo atao dia aza mazoatra sosiety tsony rehefa sosisy le aloha soratany io fa mbola nanohitra kotojo lasary sosiety leo aza marina dia mbola ampianarina mary tsiry amboara mielona ihany hoe fa mainka maniry reny raha atao an'izany tondrahana ranotsavoly ao zay la tsy mila ho ahy na lasary ary tsy tiako hoe any leo sosiety na le somary fotsifotsy na le maitsomaitso leo gaga le la mijery fadaratsika tsy andramoka izao tsony toy zyreo ka andramoka i sosiety ngamba fahajantsika iny alleloia fa zao ry havana rehefa mbinina ny ara-panahinao atao fotsy zay ambinina ny ara-panahinao fa tonga dia manaraka ho azy io marina ke teny jesosy fanjakany lanitra aza ry havana omenanao miara misiketarete alao tsy asiana rosetina sosiety tsony mbola iendasina koza linda filatra ngeto amintsika eto alleloia sa atao sosiety aloha ka rehefa tonga tianareo amin'ny zoma sy sabata reto dia za mba mivoaka kely miankana any aparivo sakafo akoatra sosiety finareo membapina sosiety aty dia za zany mba tsy ho sakafaty ania na tianareo zao ry havana marina iteny io atao amin'ny andininy fa roa amby telopolo aza matahotra rondro vitsy efa sitraky ny rainareo ny amenareo fanjakana ry havana fanjakan'andriamanitra ve ry havana omen'andriamanitra tsika fanjakany lanitra sosiety aza nomeny atsika ny ara-panahinao ary ve ry havana nambinina diny any atorantsika ny ara-nofontsika be dia be ny kristianina voafitaka ary rehefa voafitaka izy dia zao mahatonga anazy voafitaka rehefa voafitaka raha vao any loatra le filankarena satria jesosy nananatra mpianatra aza manaiky tratra ny fiaremana ianareo zany le miaya be foana ny ara-bola ny ara-nofo aiza ny ohatr' zao dia mora voafitaka ny devoly hitanao re ny kristianina lasa manao paky tamin'ny satana reny fitiavam-bola tao eny antony reny ny olona tsy tia vola tsy tratra ny satana amin'ny pakta zany tsy tratra satria io ihany ny fitaovana amperatana ny devoly mamona vola mahatonga ny olona anao pakta amin'ny satana vola tsisy akoatr'izay vola daholo mibaziny vola ka ianao rehefa ohatra ianao mahay miandry an'andriamanitra fotsiny hoe rehefa mbinina ny ara-panahiko hain'andriamanitra ny tokony atao anahako amin'ny ara-nofo tonga ianao dia milamina fiainan'ny abrahama
am'ranako azy Genesis 2:20 ary io atiako tena marianao koa io Genesis 2:20 2:20 io ke na manaka zavatra teny ngeza be io e Genesis 2:20 2:20 ary nanaran'izany tany zany de nataony Abraham hoe Jehovah Jireh. Iny adikany Jehovah Jireh ry am'le ray kely Jehovah no ahita. Ny fiainantsika te Jehovah Jireh. Nafinaritra any ianao zay teny zay. Jehovah Jireh. Jehovah no ahita. Ny fiainantsika te tsotra. Ataovy milamina fotsiny ara-panahinao fa fiainanao Jehovah Jireh. Andriamanitra mahita, Andriamanitra mahafantatra. Ho an'ny fahavalo, ho an'ireo olona maniratsira azy ireo aloha mbola hitan'Andriamanitra ny zavatra mbola tokony atao an'ireo meko rivotra, meko fahasalamana ve de maika fainao manompo azy. Ianao manompo azy ve? De tena tianao ve? Ianao hoe de tena mieritreritra hoe adin'Andriamanitra ny amme anao ny fitahiana amin'ny fiainanao tsy marina zany. Fa zao fotsiny. Ka zao fotsiny aloha ny fanjakana. Raha misy zany olona teo tafavoaka arabola, teo tafavoaka amin'ny fiainana. Ary za tena miteny anareo, misy séminaire fitahiana. Raha manao séminaire tsika, afaka manao hoe zao tsika hanao fandarina fotsiny momba fitahiana e. Efa fomba fitahiana ke zao ataontsika isan'andro zao. Mianatra manaja ny didin'Andriamanitra, mianatra miakatra ara-panahy, mianatra mitandrina didin'Andriamanitra. Zay ny lakile amin'ny fitahiana, tsisy akoatr'izay. Zay ny lakile amin'ny fitahiana. Lakile amin'ny fitahiana dia ianao tandrina didin'Andriamanitra, manao mikatsaka ny ara-panahinao, mandroso ara-panahy, ambinina sy salama ara-panahy, to dia milamina be ny ara-nofonao. Halleluia. Ho tahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Za koa andreo mba te hanao takany i John aoriana tirity dia hivavaka antsika rehetrarehetra hoe mangataka mba mambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Raha misy zany olona eto teo tahina amin'ny zavatra rehetra dia ny lalana voalohany tokony ataon'izany olo zany dia tsotra ny mandroso ara-panahy. Andao tsika androso ara-panahy fa za tsy tena teneniko anao fa za io ravana ny azakazaka tena ataoko mampatatra hoe isan'andro ny azakazaka tena ataoko dia azakazaka ara-panahy. Raha ty fandarany tsy vita dia marary ny haiko. Raha ny ara-panahy zavatra an'Andriamanitra ny tsy vitako dia marary ny haiko. Fa raha asa nofo amin'ny maha-olombelona misy tsy vitako na misy vositra am-piatanako tsy olako mihitsy zany, tsy an'ny problema satria fantatro fa rehefa ny raiko ny vita, ny raiko no manome anahy ny valisoa dia mampanambina sy mahasalamana ny amin'izay rehetra tao. Teo tahin'Andriamanitra ve ianao? Amboariny ara-panahinao. Ary teo tonga any an-danitra ve ianao? Tehirizo izay anananao. Lalandavitra ty alehantsika ty. Mila mandroso ara-panahy ianao, mila mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, mila miambina sy miorina tsara ianao fa tsy moroza lalina alehantsika izao nefa azontsika tsara atao ny mandalo azy. Na dia anaty zao fiaina nefa tsy dia maninona, tsy dia hisilana azy zao tsony ary ianao raha ianao mbola mitandrina ny didin'Andriamanitra, mankatoan'Andriamanitra, mbola hitan'Andriamanitra ny azo ataonao raha lasina am-pavamalala. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray ihany mahereza isika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Misy fitsapana be tsy maintsy aretana. Manao manolo tena maretatra amin'ny farany ianao, maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany. Lalan-davitrana le voatonga an-danitra, misy fitsapana be tsy maintsy aretana. Ho anao nanolo tena tsy mora fa miambe, dia maretatra amin'ny farany, maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany. Alleluia. Dia aza mihotra iverin-dalana
sisiakaneni sachukuninaisha raha tsika vavaka zany toloteny sy zany iry zany ry avara malala de tsika rehetra iara hiteny hoe jesosy a lavitra tokoa ny lalanay fa terizo zay. Alleloia. Vavakantsika ry avara malala de hiteny manao hoe jesosy malalo milanao zahay, milanao zahay, mba teo ambininy izahay. Alleloia. Za mihitsy fa samy mba maniry an'izany dolo tsika raha mba mandeha eto amin'ity tany fandalovany ity koa de samy mba maniry an'izany hoe zay jesosy a mba maniry an'izany hoe ho ambinina. Alleloia. Iza mory havana nifidy hoe ho mahantra zany hoe tao ty tany ty. Iza moa nifidy an'izany hoe ho sahirana ara-bolona tsy ho tafavoaka anaty ady. Tsy misy maniry an'izany na de ray azy. Ary Andriamanitra koa manana programa. Alleloia. Ny tanjon'Andriamanitra tsy niampahatra antsika eto amin'ity tany ity. Ary arovany amin'izany tsika na dia tetaviny devoly ampahantraina isan'andro isan'andro azy. Fantatr'Andriamanitra ny hitahitantsika. Fantatr'Andriamanitra ny faniritsika. Tsara fantatrao a fa ny olona tao amin'ny baiboly tao, ny olona rehetra nampiasain'Andriamanitra dia tsy nisy nahatra zany. Nefa mahavariana fa samy nisy fotoana nandalo ady daholo ihany. Davida angeravana nisy fotoana tena nasakafoanina azy tsy nisy, tena pitsoahana teny. Olona ngeny namaty sakafo an'i Davida ry havana. Nefa Davida tahian'Andriamanitra. Ary mpanjaka tena nanan-karena Davida. Fa tao anatin'ireny fotsiny Andriamanitra nampianatra azy. Ary Davida misy fotoana tonga aminazy amin'izay ny harena sy ny voninahitra dia niaina tao anatin'izany izy fa tsy natakalo ny an'Andriamanitra intsony zany. Satria naninona? Satria efa hitany nahatra ary hitany nanana. Abrahama angeravana niala teo amin'ny ray aman-dreny ny ainga tsy nisy. Fa anisan'ny nanan-karena indrindra tao amin'ny baiboly angeravana Abrahama. Halleloia.
araka ny teniko taminao teo hoe raha vafananana ny jobany raha mifahitana azy fa ny tena marina ny tena ny tombo fahasalamana tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fatokinan'Andriamanitra joba avy roeny ny fitahiny ry havana la ny andro tsika raha hifady anina mba hisokatra ny ara-bola fa ny tena tsara indrindra ataotsika dia zao andaotsika anaiko ho ampambin'Andriamanitra ny ara-panahintsika raha misy olona eto mandalo olana ara-bola tsy mifiazakazahanao mitady vola ny zava-dehibe fa mifiazakazahanao mitady an'Andriamanitra ny fiazakazahanao amin'ny ara-panahy zany ry havana halleloia lalana manitsy zany tsy miodidina ianao amin'izany fa lalana manitsy zany zany raha ny terem-panahy maniry ahako halleloia za hivavaka ao anareo ary hivavaka ao anareo mba androso sy ambinina ny ara-panahinareo ho ambinina sy salama ny ara-panahinareo fa za eto androany angataka amin'Andriamanitra mba ho ataony ambinina sy salama koa ny ara-nofonareo zany hoe za angataka mba ho ambinina sy salama ny ara-panahinareo ho tahin'Andriamanitra ny anareo fa anjaranareo sy adidinareo kosa ny manao sy mampanambina sy mampandroso sy mampasalama ny ara-panahinareo ka hifampiankina ireo raha androso amin'izay ianao ny ara-panahy dia za tena teneko anao fa le vavaka ataoko eto androany amin'ny ara-nofonao ny amin'ny fitahina ny fiainanao dia ho tanteraka noho ninona noho ny fanaovanao ezaka androso amin'ny ara-panahinao vonina ve ianao raha vonina ianao dia zahako hivavaka ao anao angatahako mandritra ny 10 minitra eo any anonona ny anarana rehetra izay manoratra ny anarana eto dia angatahako anatrehan'Andriamanitra rehefa manomboka amin'ny tena hoe soraty ny anaranareo fa tsy zao dia zao dia rehefa manomboka eo anareo dia soraty aza manao amainina na j'aime fa soraty mihitsy ny anaranao fa ianao sy ny ankonanao faritantsika aminaran'i Jesosy androany fa ho ambinina so salama ho tahin'Andriamanitra ny ara-panahinareo ianareo miandraikitra momba an'izay fa ny andraikitra ataoko eto dia zao hitondra mbavaka n'le ara-nofonareo ara-pitahina ara-bola halleloia ka raha ataonareo izay mampanambina ny ara-panahinareo dia aza misalasala tsony aza manam-panahina ho tahin'Andriamanitra ny ara-nofonareo hivavakantsika amin'izao fotoana izao rehefa avy eo hiteny aminareo hoe soraty ny anarana dia samy manoratra anarana eo amin'ny 10 minitra any anonona ny anaranareo izay tsy voatonona dia elana tsiny fa nefa izahako tononona daholo ihany isika hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay satria tahinao vita somatsara indray ny fitoam-bavaka teto Jehovah Andriamanitra ianao no nanatrika teto ary tsy mba izay olombelona no niteny teto fa fitaovana ihany izay mirahalahy fa ianao no niteny teto feonao no renay teto Jehovah Andriamanitra ary fantatra fa sitraky ny fonao ny tsy ampisalasala sy ampitaitaina andretolretiny amin'ny hoaviny Jesosy fa za Jesosy androany mangataka androany Jesosy hoe hijery manokana ny ianao Jehovah Andriamanitra anay tsirairay avy jereo Andriamanitra fa mila fitahina sy fahasoavana mila fitahina sy fahasoavana reto mpanomponao reto tena mila fitahina mivaingana azo tsapaitanana ary tsy haina anaty fahantranana ntsony Jehovah Andriamanitra reto olona reto ary fantatra fa sitraka ao no nahatonga zany teny zany androany ary zany no mahatonga anay androany hitondram-bavaka azy ireo hitondram-bavaka Jehovah Andriamanitra androany mba hisy fanoratena be mihitsy anatin'ny olona any amin'izao fotoana izao dia fanoratena be mihitsy mba ho ambinina ny ara-panahy ho salama ny ara-panahy androso be mihitsy amin'ny ara-panahy hiala amin'ny ratsy fanao anamasy tena hitandrina ny didinao hanolo tena ho anao ary fantatra fa ambadika zany zako sa mitondram-bavaka androany Jehovah Andriamanitra eto anatrehanao ny anonako ny arareto mpanomponao reto androany angatahako ny amafanao ny fahotana izy ireo ny hevitra mafisaraka azy ireo aminao raha misy eto mbola nananao aleny Jehovah Andriamanitra dia mamindrafo amin'izy ireo fa fao ny fahatosoana izy ireo atao vita fihavanana aminao satria angataka amin'ity androany ity
ny mba hitahinao ny izy ireo Jehovahandriamanitra dia mangataka androany Jehovahandriamanitra hoe taio izy ireo. Raha ny ary Jehovahandriamanitra dia mangataka amin'ity androany ity mba hitahinao ny anampavinay Zaminahy, ho tahinao any izy Jehovahandriamanitra izy sy ny ankonany, ho tahinao ny aranofony, ho sokafanao ny lalam-pitahiny. Fa fantatry Jehovahandriamanitra fa izay rehetra manoratra anarandreo dia efa vonona ny androso amin'ny ara-panahy. Za kosa androany mitsotra anao azy ireo mba ho ataonao ambinina sy salama ny aranofony izy ireo. Ranabavy Zaminahy, ranabavy Mamany Valitiana, Rasoeny Ana Natalia, Vato Soraja, Ria Rita, Marie Charline Jehovahandriamanitra, Erika Sandola, Vero Rasoa, Tina Rakotarzaka, Marie Jo, ao ihany koa Ramanantena Soa Nambinina, ao ihany koa Iaina Jesosy, Jonathan, Andrina Suzel, Vero Ida Rosemine, Tina Malala sy ny ankonany, Faly Raheritovo, Elisa Tsiara, Tojo Mikael, Razafy Manatsonoro Malala Sendo, Soameva, Razana Monika, Linda, Koda Leonie, Eme Manambotso, Yama, Rodina, Preta, Tojo, Mami, Noeli Fanto, Rasoa Faniry, Jaotina Tafita Soa, Rasoeny Ana Natalia, Felana Rakoto, Henriette Rasoa, Nambintsoa, Angelina, Berthe Sava, etokambava kolikaran'olo soa amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra. Tononoketo zany anarany zany Erika zany Jehovahandriamanitra. Mangataka eto anatrianao Jehovahandriamanitra. Ka sino fiainandreo olona ireo. Oka hisositra tena mahery vaika hidina Jehovahandriamanitra. Hitahinao ny aranofo, arabola, ny ara-pitahina izy ireo. Fa fantatry Jehovahandriamanitra fa izy ireo dia tsy hanao atsirambina ny ara-panahy manomboka androany. Ary za mangataka mba ho ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Taka ny anambinana ny fanahiny Jehovahandriamanitra tsy toa. Dia mangataka amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra, niza voatonona teo zany anarany zany. Mangataka Jehovahandriamanitra amitsoranao fitahiana vao an-danitra ao. Amitsoranao fitahiana vao an-danitra ao. Sokafo ny lanitra Jehovahandriamanitra. O Jehovahandriamanitra, aza ny varavarakely ihany no sokafanao androany. Fa sokafo hatramin'ny varavarambe Jehovahandriamanitra. Dia ho ampidininao zany fitahiana mananambiampy, zany fahasoavana, zany fahavokarana hiboboky amin'ny olona tsirairay avy. Izay rehetra vonona ny androso ara-panahy, izay rehetra vonona ny an'olo tena Jehovahandriamanitra. Nahoana ny devoly Jehovahandriamanitra ny samy mampitambiny olona, nahoana ny devoly ny samy mampanantena fitahiana ho an'ny olona Jehovahandriamanitra, ary deroboka ny olona. Fa porofoy Andriamanitra fa ianao ny fitahiany Jehova mampanankarena. Fitahianao Jehovahandriamanitra mampanankarena. Ary za matoky fa niza entiny eto anatrianao Jehovahandriamanitra. Misy olona eto fatorany fanahy amin'ny fahantrana, fa za fanahy amin'ny fahantrana za mihitsy ny potipotehako aminaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Tena potipotehako ary tena tapatapahako amin'ny rany Jesosy ny fanahy amin'ny fahantrana tsy azo ny olona mpanaraka an'izao fandaharana izao. Ary olona rehetra izay nanonona anarana teo Jehovahandriamanitra, tsy hanana-kery, tsy hanam-pahefana amin'ireo olona ireo ny fanahy amin'ny fahantrana. Ny anaranao Jesosy, ny fanahy amin'ny fahamainina sy ny tsy fahavanona amboa rehetrarehetra tsy ambinina. Fa ny fanahy amin'ny fahavokarana kosa Jehovahandriamanitra no hitahinao ny aranofony izy ireo. Misaotra Jehovahandriamanitra, matoky sy mino aho Jehovahandriamanitra, matoky sy mino aho fa renao zany vavaka natao teto zany androany. Ary tsangam-bato no natsanganay teto tamin'ity androany ity, satria ny ara-nofondreto olona reto Jehovahandriamanitra dia ho tsaron'izy ireo tamin'ity androany ity, fa tahaka ny Jakoba izay niondam-bato Jehovahandriamanitra, fa nanao tsangam-bato kosa ny ampitso marainana iny, satria teo no nahitany ilay tohatra mipakany lanitra ary nahitany ny anjely miaka-midina. Manomboka androany Jehovahandriamanitra dia isy anjely miaka-midina amin'ireo olona reto, satria izy manaiky ny androso ara-panahy dia miaka-midina kosa ny anjely hitondra fitahiana. Ny vavaka sy ny valimbavaka dia efa moivoy eo ny anjely eo amin'ny fiainan'ireto olona reto. Ny devoly Satana tsy afaka manakana an'izany
na amin'ny lafininana amin'ny lafininana fa tsy maintsy tahin'andriamanitra reto olona reto misaotra indrindra jesosy io de raha nihaja nisaotra sy nivoninahitra manao hatramin'izay de mandrakizay raha misy tsy voalazako teto jesosy a ianao malala ny masoa ary raha nisy nanalina teto jehovandriamanitra nefa mety sanatria tsy voateniko jehovandriamanitra de ianao ane hitantana andreo olona reo mbola etoko ambavaketo raha nabavy-pireta raha soa faniry mety mbola tsy niteneko koa de tonomiko eto anatrianao jesosy a mianaran'izy ireo misaotra jesosy a ka sitraka tompo voninahitra ny eo anao a efa hatramin'izay de mandrakizay fantatro fa mihatra lavitra anao zay manetretina eno ataonao eo amin'ny fiainanay satria andriamanitra manakarepasoavana ianao a ry jehovandriamanitra tomponay halleloia amen ivavakantsika am'izao fotoana zao a ho an'ny firenena andao ampandrosotsika ny anabavitsika erika ivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy erika tany tompo pastera dia tany tompo ihany koa tsika rehetra izay manaraka mivavaka firenena na tsy arivo ity iara hivavaka sika ho an'ny famaranana ny fotoana sy ho an'ny firenena dia andriamanitra iray tsara indrindra saotranao izay satria lehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy lehibe ny fitantananao satria raha tsy teo ny fitantananao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy dia tsy afaka neno an'izany teninao sy afatrao izany indray izay makasitraka tompo fa lehibe tokoa izany teny izay nampitondrainao ny mpanomponao izany sady mamy mampianatra anay indray ianao androany mba tena amobe hiazakazaka ny ara-panahinay tena tsapanay jesosy malala fa teto mifanatrehanao ary tena ianao mihitsy ny teny taminay tsirairay avy mba hitombonay be amin'ny ara-panahy satria izany indrindra tompo no anambinanao anay izany indrindra no azahoanay fitahiana avy aminao dia misaotra indrindra jesosy malala niangatanay nefa jesosy malala dia ny hery ny fanainao masina hoe anaraka anay mandrakariva hitaridalana anay ary anjaka atao anatinay dia izany teny izany jesosy mba tsy voatsaingon'ny voromanidina na ny mba tsy ho latsaka atao anaty tsy ho very atao am-ponay fa hitoetra mandrakariva atao am-ponay ny amoza ato avreny ho sabatra roa lela ho anay tsirairay avy makasitraka ihany koa jesosy malala fa mbola noarovanao ny connexion anay mbola nafahan'izao fandaran'izao totosasoa matsara tamin'ny tianyity ankehitriny izay jesosy tondram-bavaka indray ny firenenay izany firenenay izany jesosy dia ao anatin'ny fahoriana lalina mbola tsy ambininy izany firenenay izany mbola ao anatin'ny ady izany firenenay izany jesosy malala ary tsisy miafinanao izany fa izany indrindra tompo no angatahanay eto mba ny hanambinanao an'izany nosy malalanay izany satria ilan'izany ny vahoaka malagasy dia rehefa manokana jesosy ny firenenay indrindra ny ara-panahin'ny vahoaka malagasy jesosy malala fa mbola maro ny matimaty sy matory am-panahy mbola maro ny kristiana mivavaka nefa toa tsy ambininy dia izany indrindra ny angatahanay hoe foazy ny ara-panahin'izy ireo jesosy mba amoy izy ireo mba hitombo ny ara-panahin'izy ireo mba azoto hikatsaka hitady ianao dia amin'ny fahamarinanao hitandrina ny didinao jesosy malalo satria izany jesosy tsy mahambinina amin'ny firenenay mbola feno aizina ao anatin'ny firenenay io mbola feno faharatsiana ao anatin'ny firenenay io dia rehefa jesosy dia rehefa minindra fonao mamindrafo amin'ny firenenay fa mila n'izany amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao tsisy miafina aminao izany firenenay izany fa manjaka ao ny tsy fandriam-pahalemana jesosy manjaka ao ny kolokolo eny jesosy mbola tratra ny arety mandringana ihany koa jesosy malalo izany jesosy no angatahanay hoe sokafo ny masom-panahy vahoaka malagasy mba tena metraka ny fiainan'izy ireo pelatananao ny marary mba hanankina anao ny aretiny mba ho sitrana somatsara eo ihany koa jesosy malala ireo tokantrano maro samihafa ao anatin'ny ady mba hanankina an'izy ireny hanakinan'izy ireny koa ny fiainan'izy ireny eo pelatananao sy hijery azy ireny manokana ianao ny tsy mihinana tsy manako-anina dia mba homenao vokinao ny teninao soa mba ho ambinina ihany koa izy ireny jesosy mba hitiny eo arapaka satria ianao ny teny hoe tsy mila mitady izay hoaninareo akory ianareo fa izany ome anareo dia izany indrindra jesosy ny angatahanay dia jerevany koa jesosy
reny any am-ponjy ireny Jesosy malalo mba tena ifony ara-panahy ka hiala amin'ny ratsy fanaony izy ka hitodika aminao. Ao ny mpanao politika ihany koa Jesosy malalo mba tsy ho variana hikatsaka ny ara-nofo fa tena mba hitodika ny ara-panahiny izy ireny ametraka amin'ny firenenay ao am-pelatananao. Tondra-bavaka manokana ihany koa Jesosy malala ny mpitondra fivavahana tena hoe mba hisy fifoazana ara-panahy tena marina ao amin'ny firenenay io fa mbola marefo ny ara-panahin'ny mpitondra fivavahana sy ny kristianina Jesosy malalo. Atodio izy ireny mba tena hitodika aminao tanteraka ka toy ny teninao andeha amin'ny fahamarinanao mandrakariva. Dia izany Jesosy ny vavaka angatanay amin'izany firenenay malalanay izany. Apetraka feno am-pelatananao Jesosy malala izany vavaka izany. Dia izay tsirairay avy izay natrika teto Jesosy dia araka ny tsodrano nataon'ny pastera teo dia anaraka ny tsirairay avy anie izany tsodrano izany ka ambinina sy amoho be izay amin'ny ara-panahinay sy ny ara-nofinay ihany koa. Dia ianao no hitaridalana anay mandrakariva mifanainao masina anjelinao no hialoha lalanay anay sy hitondra ny valim-bavaka anay eo anaty aminay. Dia apetraka feno am-pelatananao izany vavaka izany Jesosy rakofy ny ramasinao izay tsirairay avy reto arovy amin'ny tanamaherinao indrindra amin'izao andro farany izao. Dia ianao ny tera sy laza sy voninahitra mandrakizay Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Sohatra betsaka nanavavitsika Erika tao anatin'izay vavaka fanombohana fahafirenena izay. Dia faly be naraka taminareo teto dia tapitra eto ny fiarahantsika. Raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia eo neto ilayntsika raha pitso amin'ny sivora sasany ao anatin'ny fitondranam-bavaka. Iny aretina-bavaka alefaso MP amiko ato amin'ny rado akiradio tsy any mampionina tsy any amin'ny akiradio tsy any amin'ny akimedia fa ato amiko manomboka raha pitso après-midi ny afaka mandefa fangataham-bavaka ianareo. Raha pitso amin'ny telora dia misy ny takarivo mahafinaritra izay rahanao amin'ny anam-paviaina sy ranam-bavy Marizô. Eo daholo letsika mifampifandrotrona raha pitso amin'ny telora ariva. Dia raha pitso ariva alina moa miaraka amin'ny vady amin'ny fitondranam-bavaka. Samita in'Andriamanitra www.ndramokaizo.com afahanao mianonja-peo akiradio misy tolotena isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina. Pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandaharan'izao na mbola tsy nahitra amin'ny voalohany ianao dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ora alina misy toloteny ihany koa. Dia samita in'Andriamanitra mahereza daholo falibiana hitanareo teto raha pitso ndretsika mioneto dia halleluia amen. Mahereza daholo.